Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahaba-tsika reravako tratra izao talata faraika amin'ny telopolo ny volana desambra izao, talata farany amin'ny taona, andro farany amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo, arabaina tratry ny farany taona. Ny mofinaina voalahatra antsika amin'ity andro farany amin'ny taona ity dia ny pistily ho an'ny Hébreo toko voalohany andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Hébreo toko voalohany andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, zany niteraka anao androany, ary koa izaho rainy, ary izy ho zanako. Ary raha mitondra lay matoa amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anoloany, ary ny anjely dia lazany hoe izy manao ny anjely no rivotra, ary ny mpanompo no ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory, ary ny te hipahitsiana no te himpanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fa alanao ny heloka. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanositilo ilo fifaliana ho anao, mihoatra noho ny namanao. Ary zao koa, ianao Jehovah, tany aloha no nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levina fa ianao no maharitra, ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, ary toy ny lamba no hamalonanao azy dia toy ny fitafiana ka hovana izy, fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa anjely iza no mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy fanahy manono fa izy rehetra, ny raha nanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanositilo ilo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanositilo ilo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Izany teny izany no hoentina mampahery anao amin'izao andro farany amin'ny taona izao. Andriamanitra nanositilo ilo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Ny epistolany Hébreo izay fantatsika fa nosoratana ho an'ireo jiosy kristianina, ho an'ny fiangonana egliza judéo-chrétienne izay tao Jerosalema nivony, dia maneho etona fa ny teny rehetra izay hita amin'ny salamo faharoa, salamo fahafito amby sivifolo, salamo fahadimy amby efapolo, salamo faharoa amby zato, salamo fahafolo amby zato, dia maneho ny fahatanterahan'ny teny fampanantenana ny men'Andriamanitra. Zany hoe ny epistolany Hébreo izay mampiasa be dia be ny testamenta taloha, satria moa ny testamenta taloha dia boky fototry ny judaisma na boky fototry ny fivavahana jiosy, ary dia tsy mahagaga raha ohatra ka miverimberina ao anatin'ny epistilo any Hébreo ny andiny soratra masina ny testamenta taloha, raha tsy fototra iorenany teolojia ny epistilo any Hébreo mihitsy aza ny testamenta taloha. Dia hoy manao hoe ny epistilo any Hébreo dia mampiseho izay Andriamanitra mahatanteraka nitoky fanomeny izay. Ka Jesosy dia sy hoe ny epistilo any Hébreo fa fahatanterahan'ilay fampanantenana efa nataon'Andriamanitra hatrany am-piandohana ny hamonjeny izao tontolo izao. Ary dia ao anatin'izany teny fampanantenana ny men'Andriamanitra zany ity teny izay ampahirizina anao ity, no hoe Andriamanitra dia efa nanositilo ilo fifalinanao, mihoatra noho ny namanao. Zany hoe eto dia Jesosy no asehony epistilo any Hébreo fa toy ny tenenana zany. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra no nitenenana an'izany ny epistilo any Hébreo fa tsy ny anjely. Tsy anjely akory no nitenenana an'izany hoy izy, fa Jesosy. Iza moa Jesosy? Zanak'Andriamanitra. Raha ohatra ka mamaky ny filazantsara isika, mamaky ny solatry Paoly, mamaky ny solatry Jauna, dia izao manao hoe
zanak'Andriamanitra isika noho ny amin'ny Jesoa. Jesoa zanak'Andriamanitra fa isika koa tonga zanak'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesoa. Hoy Paoly amin'ny Romanina 9:20 fa prailova amin'ny Kristy isika. Izay rehetra mino fa any Jesoa de tonga prailova amin'ny Kristy isika. Ny fanahy masina ao anatintsika de miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka de prailova. Zany hoe noho ny amin'ny Jesoa de zao tonga zanak'Andriamanitra isika. Jauna amin'ny epistily nosoratany Jauna 1:3 de manazava ny teny koa manao hoe indremana ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika de nentsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany raha teo isika. Ary zanaka isika de tandrify antsika koa ty teny ty zany. Tandrify antsika koa ty teny ty manao hoe zanako ianao. Anio aho no niteraka anao. Ary tandrify antsika ty teny ty zany. Andininy fa andininy izay eo am-pianatsanantsika toko voalohany nitenenany tompo manao hoe Andriamanitra ao efa nanositra dilo fifaliana ao mihoatra noho ny namanao. Andriamanitra nanositra dilo ilo fifaliana. Inona moa le dilo ilo? Tamin'ny Jiosy ny dilo ilo dia milaza fanasitranana. Ny dilo ilo indrindra indrindra tamin'ny Jiosy. Amin'ny epistily any Hébreux de milaza osotra mahampanjaka. Osotra milaza fahefana, milaza fitahiana. De eto zany ny epistily any Hébreux de tia aneo aminao manao hoe enao ange voaosotra Andriamanitra. Ny kristianina tsirairay de voaosotra Andriamanitra. Dia nosoran'Andriamanitra ny kristianina tsirairay ary mandray zany osotra ao amin'ny Kristy zany isika. Dia osotry ny fifaliana zany hoy ny epistily any Hébreux. Osotry ny fifaliana mihoatra noho ny zanak'izao tontolo zao. Nomen'Andriamanitra fitahiana isika, nomen'Andriamanitra toky isika, mamakivaky zao faran'ny taona zao de zao zany ny teny nomen'Andriamanitra antsika mofinaina manao hoe zanak'Andriamanitra ianao. De efa nanositra fitahiana ho anao ny tompo, mihoatra lavitra no nitahiny an'izao tontolo zao. Taona vitsivitsy lasa zay tany amin'ny taona 2000 tany ho any dia mbola niasa tany ambanivohitra zay tany amin'ny tanàna kely antsoina Fiaferana tsy lavitra n'Antananarivo 10-12 kilometatra miala lalam-pirenena fahatelo na 13 kilometatra eo miala lalam-pirenena fahatelo. Dia tamin'izany fotoana izany mbola ambanivohitra lay zao moa efa tsy de ambanivohitra be satria mitatra ny tanàna efa 20 taona teoriana fa tamin'izany de mbola ambanivohitra ratsy ny lalana sy ny tahak'izany tsy tonga ny fiarakodia indray mandeha isan'andro any ny fiarakodia ny taxi brosy sy ny sisa. Fa ndray andro talata tamin'izay tsy tariko volana dia niakatra tao an-tanàna ny dalo. Teo manodidididina ny sasak'alina teo niakatra tao an-tanàna ny dalo. Tokotokony tamin'ny sasak'alina teo dia ndray nisy pôbasy tao an-tanàna. Pôbasy zay nanaitra ny tao an-tanàna rehetra na de tany ambanivohitra ary dia tonga reo dalo maro niakatra nindrohitra tao an-tanàna asa na enina na sivy na tsy tsaroana intsony. Dia rehefa tonga tao an-tanàna izy de nisy kosa zany reo ny trano fonenanay moa nisy ny fiangonana de somary miataka kely ny afovoan'ny tanàna na de ao an-tanàna ihany izy de somary miataka kely. Tamin'izay fotoana zay dia nisy bozaka be deabe teo, bozaka anafona tafo no teo hanolo tafo ny trano vadim-piangonana zay tamin'izany dia nisy bozaka be deabe zany teo. Nisy bozaka be deabe zany teo dia ireo bozaka efa naterina efa nitapahan'ny mpiangony reo dia hanoloana ilay tafo tafo ny trano vadim-piangonana. Dia mizakazaka ny olona renay misy olona migodingodina zany mitobotoboka ny tokotany mandeha mihety nanarangarana zay zazakely moa tao an-trano satria mbola kely mbola zahakely de kely ny zanakay voalohany dia nihery tao a-tokotany maromaro efa mianaka moa zany zay tao dia nihery tao a-tokotany ireo olona ireo nihery nisitrika tao anatin'ilay bozaka fanafona tafo zany. Tazana efa maninona reo dia misy daly miakatra ao an-tanàna de nisy olona niditra tao an-trano, isan'ny mibosesika niditra tao an-trano ny kristianina sasany dia
miara-mivavaka atao zay nisy kosany tsy niditra tao an-trano fa nisikitra tao anatiky n'ireo le boza atotana bozaka maromaro izay hoana fona taf de nahatra minitra vitsivitsy teo ny bôbasy tao an-tanàna miala tsino an'izay mety mbola mahatadidy satria mety misy mahatsiaro miala tsiny raha mamofo tamandry satria nisy fonon'olona tam'izany ka mety manjary manokatra ny alahelo zay efa 5 taona lasa dia rehefa tam'izay fotoan'izay rehefa tokotokony minitra vitsivitsy teo dia nangina le bôbasy de niandry kelikely ka ny tranonay moa tsy ny fiangona zany de lalovana lalakely midina ny andohasahany ary dia nandalo teo amin'ny tranonay reo dalo reo de rehefa tokotokony 2 metatra mialana na 4 metatra mialan'ny tranonay ny ilay lalakely fa mifefy tambohako fa fefy tamboho ivaiva de reny ny resaka rehefa misy mpandalo de reto zay ohatrano maheno ny resaky reto dalo reto io le dalo anankiray teny manao hoe ary ato ahoana mantsy ny tao aminay zany ary ato ahoana dia nisy anankiray ny teny mafy manao hoe miala tsiny am'le fomba fitenenana elave adaly pasterany ao dia aino de tonga dia nangina izy ireo de lasa nandeha de rehefa kelikely de nivoaka zany zahay tao an-trano zay kristiana vitsivitsy nialaka taminay tao dia nivoaka nitsirika tanaty bozaka de niara-mivavaka de nandeha niakatra tany an-tanàna de tany efa nisy olona narahatra nisy olona maty kikika ranomaso fa tsy tam'izany 5 taona lasa moa de efa zany ny ainana ny mpitandrina reo evanjelista miasa any ambanivohitra reo mpitandrina na evanjelista miasa any ambanivohitra mandraka ankehitriny de mbola mbe miainany zany tsy ray tsy roa mbola miainany zany any faritra maro de miainany zany reo tanora mbola any ambanivohitra any ary amin'ny ankapobeny kosa nefany tam'izany 5 taona lasa zao ka mbola mitombina ihany hoe betsaka ny dalo zay tsy mikasika manaja mpitandrina manaja pretra manaja mpitondra fivavahana satria volany tadiaviny fanaizanina tsy zanana de zao manaja mpitandrina manaja mpitondra fivavahana manaja ray aman-dreny izy zay mihitsy ny teny sofina iny na eno teny hoe ary ato ahoana de olo anankiray manao hoe pastera angeny ao zany hoe toy nylaza manao hoe aninonao enao fankasany azo atao ary matory olona be dehibe reo izay tao an-tanàna niezakazaka nakany am-piangonana tokotany am-piangonana sy teny hoe ao am-piangonana ny tena fierena raha ohatra ka tsy maintsy ho avy zay ho avy de aleo mba ao am-piangonana ay na ny tokotany am-piangonana no sanatria hoe maty na maratra efa miova be zany am'y 5 taona teoriany zao miova ny toe-tsaina ary hitatsika fa na de any amin'ny faritra maro aza hotsika teo hoe ade ataotsika hoe amin'ny faritra atsimo andrefa na zay tanànandalo dia misy any ny voaro misy manaja misy arateriny dalo misy omen'ny dalo sakafo fa misy ny faritra sasany zay tsapa hoe misy mpitondra fivavahana zay tsy ananany dalo iena masohatra misy an'izany masika izy fa ankehitriny de tena vao maika miariary miova lavitra noho zany aza hoe lasa tsy manaja sanatria ny vava tsy manaja mpitondra fivavahana intsony ny olona tsy manaja kristianina tsy manaja fiangonana tsy manaja rafi-piangonana intsony ny olona tazantsika izany io fa tenen'ny Paoly io ary izay no anomezatoky ny kristianina tsiraray avy satria ny kristianina tsiraray avy rengena indray maty esy teny any am-piasana any maty esy teny any amin'ny toerana maro samihafa any ndraindray isoana taona vitsivitsy lasa iny ko zay fony mbola mpianatra any amin'ny taona totsika hoe 7 ano any na taona 7 ano any folo aliandra teny université dia nanana mpampianatra zay zahay
mpampianatra optika izy io, mpampianatra optika, optika fizika, optika géométrika, dia fotoana ny herinandro masina tam'izay. De fotoana ny herinandro masina io, de io rangahy io zany fa frantsay izy, tsaroako eto nanana ami 8 zay izy, ami 8 efa antitra zay. Dia inoko fa asara-boalany satria efa firy taona lasa moa zany any amy taona 7-7, efa ano any zany. Dia efa lehibe izy tam'izany, mety efa nandao atsika ho an'izay mpianany de mahatadidy ny crozet. Dia niaraka taminy aho tamy fiarakodia satria moa zany hamonjy herinandro masina de zay lavitra be ny toerana any amin'ny université tany Vontovorona zay nianatra tam'izany, lavitra be. Nefa de hamonjy herinandro masina ty amy fiangonana nisy anay de Akady fotsy. Dia niresaka taminy andray maka hoe ramose za ve mba afaka miaraka aminao? De nijery kely ahy izy, io tomobiliko izy fa antitra be zay lay ami 8 sa moa misy izy. Dia niaraka taminy ahy, efa tena antitra tokoa le tomobily, fa tsy naninona izy moa mpampianatra université nandeha taminy. Dia mezany ankizy tam'izay satria sasa de lasa niaraka tamin'io tomobily io. Niaraka tamin'io tomobily io, andehan'ilay tomobily le lasa nidridridry teny. Dia tanaty tomobily tanaty fiarakodia zany de miresaka fa ino izy mamaky anao ty sa hoe za mbola hamonjy herinandro masina. De izy hoe de niaiza iny sady herinandro masina de nazava izy de ianao nga kristiana? Zaho kristiana tanora sy ny takany de nazava tamy tao. Izy moa zany mahafantatra momba an'Andriamanitra satria olona civilisé. Ve de zao de izy de enao ve nahitra tam'izany ary tsy adiniko misy teny hoe enao ve am'izao andro enao de amy fianarana ataonao, enao ve zany zao de mbola mino momba ny Adamaseva, momba ny tantarany Adamaseva, mbola mino enao ve mino an'izany? Za tena mbola mino. De kakabe izy ahoana mbola de amy zavatra tantaina ohatrany hoe dia mbola mino ny Adamaseva ve enao? Nanaitra be ahy zany satria ao anatin'ny fahatanorana tanora tsy de tena hoe mbola nanana fototra notsoatra masina avo be ohatra. Dia variana sy masaina tsena ahoana moa zany no valiko nyty professeur be ty hoe ahoana na ahoana. Re havako be de be ny kristiana nandray tratran'izany. Tratran'indray ny hoe inona ny inonao an'izany, be de be inona ny ivavahana, inona nanaovana rakitra, inona nanty any am-piangonana, be de be ny tratran'izany ny kristiana, tratran'ny zavatra sarotra tahaka eo amin'ny fiainantsika tratr'izany. Indraindray tsika noho ny finoantsika, noho ny fitiavantsika de mahatsiaro an'izany faranariny taona ankehitriny. Inona ny anombananao ny taona? Inona no amitinanao ty taona ity? Dia ito ary de mazava ny tenin'Andriamanitra hoy ny tompo manao hoe ny amitinanao ity taona ity izy izao, Andriamanitra nanosodilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Ny kristianina rehetra dia olom-boaositra noho ny amin' Jesosy. Ny kristianina rehetra de efa nitahiny ny tompo, efa nirakovan'ny tompo ny fifaliana. Ary izany zavatra rehetra no ahatsapanao izany zavatsarotra lalovanao zany no vao mainka ahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra. Ny farana ny taona de inoko fa marina taminao ary mbola marina aminao ty tenin'Andriamanitra ity manao hoe manosodilo fifaliana ho anao Andriamanitra. Misy filôzôfy anankiray antsoina hoe Bergson nazava manao hoe ny fotoana ozy de misy karazany anankiroa. Ny anankiray dia ilay fotoana tondron'ny famantarana, zany hoe lay fotoana tondron'ilay famantarana de lay fotoana refesiny iny, le hoe adiny ray, adiny roa, amy telo ka hatramin'ny 5, amy 1 ka hatramin'ny 4, lay fotoana zay lay temps mesuré iny. Fa ny fotoana faharoa Bergson de zao lay fotoana, lay fahatsapanao lay fotoana,
lay temps vécu hoy Bergson, io lay fotoana lay fotoana zay fahatsapanao io tsy mitovy hoy Bergson. Raha ohatra ianao zao ka mijery fety mahafinaritra anao de zao toy ny vetivety kely le fotoana. Ary raha ohatra ozy ka mandalo zavatsarotra ianao de zao toy ny lava be lay fotoana. Rehefa anaty fangiry-firenao de zao ny 10 minitra toy ny herintaona. Fa rehefa anatin'ny fifaliana ianao ny adiny 4 toy ny atsasakadiny. Io moa somary nazavain'ny Albert Einstein ihany rehefa niresaka ny antsoina hoe relativité générale izy, dia nanazavany momba ny fotoana koa izy de nanazavany zay manao rehefa akaikin'ny olo tianao izy de zao toy ny vetivety kely ihany ny fotoana. Rehefa niresaka an'izay zay niainga avy amin'ny filozofia Bergson. Dia hotsika manao hoe ity taona ity zao mifarana ny taona 2024 de samy manana ny zavatra zay nitondran'Andriamanitra antsika isika. Isy tena hiteny manao hoe tena vetivety kely le herintaona, tapitra sahady izy zay de vitany le herintaona. Rehefa miteny an'izay ianao de zao satria ianao natsiaro ny fitantanan'Andriamanitra, satria ianao natsiaro ny fifaliana men'Andriamanitra anao de toy ny vetivety lay fotoana. Fa ho an'ny sasany kosa amintsika isy tena nandalo zavatsarotra, nanitolona tamin'ny tsy fahasalamana, niady tamin'ny aretina, niady tamin'ny tsy fisiana, niara ny fahakalan'ny olona, niara ny herisetra, voatery niova asa, mety namoy havana sanatria de atsiaro hoe lava ihany iny taona iny ka, mafy ihany iny taona iny ka, saika tsy vita ihany iny taona iny ka. Zany hoe ny fahatsapantsika ny fotoana de samy manana ny azy. Ny halavany mitovy ihany fa ny fahatsapana de samy manana ny azy. Io fahatsapana io anefany zay mahatonga antsika mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra eto, satria io fahatsapana io ny tena zava-dehibe. Io fahatsapana io hoe inona ny tsapanao. Dia hoy eto ny epistily an'ny Hébreux manao hoe fifaliana ny tokony ho tsapanao. Marina fa mety mafy ny lalovana, fa fifaliana ny tokony ho tsapanao. Ny tantara lafin-jaratra vitsivitsy ateo raina roa momba ny fiainana manokana, ny lalovana, dia rehetraretreny dia ahatsapana ny hoe ny fitiavan'Andriamanitra, ahatsapana ny fifaliana ny men'Andriamanitra, ahatsapana izany tanam-pitiavana nitondra, tanam-pitiavan'Andriamanitra nitondra izany. Mandrakariva amin'izao andrainantsika zao tsika teo de indraindray ny mpanompon'Andriamanitra ianao zany, isika zany, de mandrakariva indraindray mandalo zavatsarotra, indraindray miezaka am'ty namanao tahaka ny tenanao ianao, fa tsy zay ny andrasan'ny fiarahamonina azy. Indraindray ianao miezaka ny tiany fianakavianao, fa indraindray tsy zay ny andrasan'ny fiarahamonina manodidina anao. Indraindray be dehibe zany indraindray efa misy zavatra ataonao indraindray tsy hoe tanteraka akory ianao, tsika tsisy tanteraka, fa raharay am'izay mety mba tandrify atsika de indraindray tsika mba miezaka mizara, indraindray miezaka manao zay mety ho tandrify, manao adidy, mamangy, nitsidika, nizara zay mety ho azo natao tamin'ity taona 2024 farany ty. Fa ndraindraiky riva tao anatin'izany nahatsiaro ihany hoe to tsy nahazo sitraka tamin'ny hafa, ndraindray tao anatin'ity taon'ity koa de mety nahatsiaro hoe to niady rery, to natao nisy fizahan-toetra. Dia mifarana ary ty taon'ity, dia inona no amtinanao azy? Fisaoranan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe tsy lay fotoana, fa ny zava-dehibe de zao lay tanan'Andriamanitra nandrakotra anao, le fahasoavan'Andriamanitra nataony teo aminao tamin'ity taona ity. Hoy izy manao hoe Andriamanitra efa nanosy diloilo fifaliana anao mihoatra noho ny namanao. Diloilo fifaliana mihoatra noho ny namanao. Dikany hoe diloilo fifaliana ao amin'ny epistily an'ny Hébreux dia tsy hoe fanafody ihany arak'izay mety ho mahazatra ny Jiosy, fa milaza osotry ny fahefana, milaza osotry ny fandresena, milaza mampanjaka, maha-olona ambony. Zay ny dikany hoe diloilo eto milaza reo fanosorana, zany hoe naterak'Andriamanitra mihitsy ianao handresy. Satria nosoran'Andriamanitra ho mpandresy ianao de zao
no sorana fifaliana zany. Farana ny taona dia zao soran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Avy ianao hivalina any amin'ny taonany, izay rehetra mety izay rehetra mety ho tsapanao tsy nentina taonao. Eto amin'ny hazo fijalian'i Kristy dia hifonanao zany, handraisanao ny vaovao rahampitso. Raha mety misy zavatra tsapanao koa satria ianao nosoran'Andriamanitra fifaliana, dia izao tontolo izao mety tsy nahazaka zany fifaliana ny raisanao zany, dia manjary misy ratram-po, misy alahelo any anatinao any. Dia izao mangatana amin'Andriamanitra famelan-keloka ho azy ireny. Aza mitahana alahelo na amin'iza na amin'iza hiditra ny taona vaovao. Aza mitahana alahelo na fahakalana na fitsarana na avelao an'Andriamanitra ny fitsarana amin'izay mety ho fahasahiranana ny fanerasana tamin'ny mpiarabelona, fa manana fifaliana arakaraky ny anananao fo madio, arakaraky ny amelanao ny hafa no vao mainka hitosahan'ny fiadanana sy ny fahasoavanao anatinao. Noho izany aza omena toerana ao am-ponao mihitsy ny fitsarana ny hafa, ny alahelo amin'ny hafa, sady tsy mahasambatra zany manakana ny fitahiana hiditra ao aminao, fa avelao ny heloky ny namanao. Dia sokafo ny fonao handray ny fitahim-pahasoavana, izay efa tenenin'ny epistily an'ny Hebreo hoe sokafo ny fonao hidirana zany diloilo fifaliana izany, fa ataon'ny tompo mihoatra noho ny namanao ianao, hoy ny filazan'ny epistily ho an'ny Hebreo. Dia hiatrika ny taona vaovao anao dia misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha nisy tsy nentina tao, hifony. Tamin'izay rehetra vita kosa, hisaoran'Andriamanitra. Tamin'ny fahasoavana tosak'Andriamanitra, satria nahosony diloilo fifaliana ianao, nosorany diloilo fifaliana ianao, dia misaora azy amin'ny zavatra rehetra, manomeza voninahitra azy. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao noho ny fanamarinanao ny teninao, fa nanoso diloilo fifaliana ho anay ianao namakivaky ity taona hodila ity izahay. Andriamanitra fitiavana ianao, nandalo zavatsarotra maro isan-karazany izahay Tompo tamin'ity taona ity, taon'ny nampalahelo, taon'ny nahafinaritra, taon'ny fitahiana, tao koa ny nisy ny tsy fahasalamana, saingy tsapanay fa nanositra diloilo fifaliana ho anay ianao, ka mankalaza anao izay. Fisaorana no entinay manakatona ity taona 2024 ity. Misaotra Jesoa ny amin'izay nomenao. Raha mety misy kosa efa Jesoa nampalahelo satria tsy tanteraka izahay, mety nisy zavatra nandrasanao taminay kanefa tsy vitanay, na nisy zavatra nandrasan'ny namanay taminay ka tsy vitanay, nefa azonay natao tsara, dia fonanay aminao reny Jesoa. Maherisetra izao tontolo izao, mankahala ny kristianina, dia omeo anay Jesoa ny fo madio mandrakariva amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay. Tsy ho latsaka ao anatin'ny fahakalana ny hafa na inona endri-javatra lalovanay. Sitrano ny fifandraisanay aminao, dia sitrano koa ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay hidiranay amin'ny taona vaovao. Dia omeo anay ny fikasana tsara hiatrika ny taona vaovao rahampitso. Misaotra Tompo ny amin'ny fitahi-pahasoavana, misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka, fa ny fahasoavanao nahatony izao anay. Misaotra Jesoa. Amen.